Manomboka izao dia lasa hoe Société sucrière et agricole de Madagascar ny orinasa sirama ao Brickeville sy Nosy Be ka lasa ny kompani vitsara indray no mandray azy manomboka izao. Manomboka izao dia lasa hoe Société sucrière et agricole de Madagascar ny orinasa sirama ao Brickeville sy Nosy Be rehefa niraisan'ny kompani vitsara. Ny 7 Jolay teo no nanaovana fampahafantarana ofisialy izany tao Brickeville ka tonga nanatrika izany tany toerana amin'ny ministry ny indostria Narsan Ravidimanana. Tamin'ny taom-piotazana 7 sy 4 arivo, 4 sy 4 arivo no nikatona ny orinasa sirama tao Brickeville izay nanana mpiasa 270 ka ny 700 amin'ireo no nalefa chômage teknika raha toa ka manohy ny asa ny 3 vaovao tsara ho an'ny toe-karena izany izao fandehanan'ny orinasa sirama izao indray ka nahafaly mpiasa ihany koa. Inventaire ny général ny orinasa ty sirama ty moa zany fa vita ny asa dia atomboka ataoko hoe afaka tapa-bolana eo dia efa nomboka amin'izay ny tonga ty daholo ny technicien ny vitsara, technicien ny misy olona koa avy any ivelany any anampy anay dia amboarina zany le izy. Le fotoana vitana azy ataoko hoe afaka herintaona dia efa misy zavatra mitsangana zany eto. Za tsy miteny hoe afaka herintaona hoe ho vita tanteraka fa ny akamaroany zavatra fa afaka atao hoe mihodina zany ny sirama afaka amin'ny herintaona. Fambolena fary dia efa natombokay misy zany le toerana fa manomboka zany izay namboly fary zao aty. Raha ho an'ny sirama ao Nosy Be izay niovanarana ho Société sucrière et agricole de Madagascar ihany koa raha ny fanazavana amin'izao fanombohana izao dia manantena ny ahazo vokatra fary raha etsy taonina isaky ny hektara ny orinasa farafahakeliny. Oatomboka amin'izao dia 1810 na 1,750 hektara eo zay no toerana na tany ambolem-pary dia ampandehanana an'ilay usine eo ka izay 1,700 hektara zay no vokatra zay antenenay ho azo za aloha raha tena sucrerie tena tsara izy dia any amin'ny 100 tonnes isaky ny hektara eo no tokony hiakatra. Nefa atsika somary mbola marosarosa tsy fantatra inona tsara ny zavatra ho isy dia zay zay mieritreritsa hoe any amin'ny 20 tonnes isaky ny hektara eo zay no seuil minimum zany hoe no tokony rendement minimum ho azo dia fa zahoantsika any amin'ny 144 000 tonnes de canne eo zay no vokatra ka zay 144 000 tonnes de canne zay raha ho an'ny Nosy Be zay dia fa azo anteneniny azahoana any amin'ny 14 000 na 15 000 tonnes de sucre. Avokaviky ny toe-karena ao Nosy Be ny orinasa sirama ka izao viverenany izao indray dia manantena ireo mponina sy mpandrarany toerana fa mpandroso ny toe-karena. Raha oharina amin'ny ao Brickeville dia betsaka kokoa ny machine simba ao Nosy Be ka misy ny amboarina eto Madagasikara ary misy ny alefa amboarina ny ivelany.